Faly miarahaba antsika mpijery rehetrarehetra, faly miarahaba antsika mpagnaraka ny pejy RJL fary antsika magnaraka ny pejiko. Naraka ny teneniko tamin'ny pejiko teo moa, hanao vidéo rehefa avy eo mbola nisalasala kely moa am'le hoe atao en direct sa ataontsika vidéo, de tapa-kevitra fa tsy maintsy nataoko vidéo le izy. Miala tsiny, miala fondro raha ohatra ka andany fotoananareo kely androany hamakafaka ny zava-misy amin'ny firenena. Raha ohatra ka tam'sabotsy zay sy pasteur Jean-Luc ao amin'ny tao amin'ny pejy RJL niresaka tamin'ny carte sur table de tsy niteny an'le dossier satria fananiana le izy. Na dia efa niteny ary zahay tamin'ny herinandro, nitenako zany tany am-pejiko de hoe un escroc qui sera nommé ambassadeur pour le de l'aide humanitaire. De rehefa avy eo moa le zavatra tsy nivoaka officiellement fa iny le taratasy nalefako any am-pejiko iny hitanareo iny a. De io manko mampanontany tena io asiantsika resaka satria am'le fandraisana andraikitra, le fandraisana décision au sommet de l'État, ohatrany mametraka fanontaniana ihany izahay hoe iza ny tompon'ny fahefana, iza ny tena mandray andraikitra. Zay zany mahatonga anay manao an'le izy hoe mampatahotra ny mpitondra fanjakana ambony a, misy disadisa ohatr'izany a, tsy mahay mifanaraka. Io a hitantsika ny zavatra mandalo any Tamatavy. Betsaka ny tanora zao hitanareo manao vidéo, mitaraina rehefa tsy eo vidéo projecteur, tsy eo ny caméra any ambadika any a, misy be de be a sahirana, tsy mahazo fanampiana, tsy zarizary le fanampiana. Efa nitenenina teto zany tamin'ny sabotsy hoe au carré, nanome torohevitra ihany zahay tsy conseiller-n'ny mpitondra fa mampiray tanindrazana de nanome sosokevitra, nanome torohevitra ihany zahay teto amin'ny vidéo anay. Fa mampametra fanontaniana hoe misy miheno ve le izy sa tsisy miheno? Io magaga. Raha ohatra ka androany a namoaka nanapa-kevitra namoaka le taratasy teo, tsy hoe anakorotana olona na anakorotana fanjakana araka ny filazan'ny sasany, fa mampatahotra ny zava-misy am'le fandraisana andraikitra, am'le tompona andraikitra ao amin'ny firenena. Satria maninona? Teo a nisy filohan'ny androm-panjakana tena nampiseho antsika rehetrarehetra hoe hiaraka amin'ny Russie. De nivoizina be hoe hiaraka amin'ny Russie, avoay ny frantsay atao an'izao frantsay. Tampotampoka eo a le olona henontsika vaovao voaka officiellement fa tsika gasy indray tsy mahafantatra, lasa ana amin'ny Quai d'Orsay. De aty aoriana efa mijabaka zany le filoham-pirenena misy eo, Andriamatoa Colonel Mikaela zany, efa henontsika koa hoe betsaka ny miaramila russe ao andahapa inona, niresaka teto zay tamin'ny sabotsy hoe raha tena misy zany a colonel, ça sent la trahison zay ao anatin'ny lalàna zany. Ohatrany misy trahison ihany zany. Tsy zany ve nanenjehantsika ny filoha nisesy teo nanomboka tamin'ny Ravalomanana hoe nitondra mercenaire vazaha, tonga Rajaonarimampianina, tonga i Andry Rajoelina, misy vahiny zay tena mila mono ny malagasy. Androany a mbola misy zany zavatra zany. Io ihany iny. Ny antony itenenana an'izany a de hoe
rehefa misy nomination efa nana ihany le nomination an'olona andeha igérer saiky gérer an'le edy andeha angataka edy any amin'ny Emirates zany amin'ny tanànana arabo de miady indray ny manamboninahitra ao aminareo amin'ny fiadidian'ny repoblika de le taratasy efa mivoaka efa sonia efa lasany le manamboninahitra tompona andraikitra koa miantso an'le olona any de hoe tsy izy iny ohatrany zazakely le retsy ahoana mo andraisan'olona ny fanjakanareo ny fitondranareo ho sérieux ho tena izy mbola tsy zavatra décision goavana io fangatahana aide humanitaire de iny arabaina mo misaotra amin'ny frantsay ny nazy tonga aloha tsy haitsika ohatra nahoana tonga ny azy de maninona ny aide avy amin'ny zalahy reto arabo reto ohatra ny taraiky indray fa maninona rehefa mivolamena atsika miazakazaka lasana amin'ny zalahy miazakazaka daholo atsika manatitra le volamena any rehefa ny aide andeha ho any amin'ny vahoaka de io nareo mbola miady fitondrana miady de hoe iza ny tompon'ny fahefana barariny ve zany tsy maintsy iza ny victime vahoaka malagasy ihany ny victime zay foana zany mampametraka any fanontaniana isan'andro hoe inona ny tianareo atongavana am'ty firenena malalatsika ty ry zalahy inona de raha zany amy zavatra kely zany fa mampiady ianareo de mametraka fanontaniana hoe iza ny tompon'ny fahefana am'izao fahasahiranan'ny malagasy izao ray zany de mandeha ny resabe am'izao mandeha ny perquisition isan'andro hoe androdana le fanjakana anao coup d'état amerina ny rajoelina fa maninona ny vahoaka rebirebena am'izany maninona ny vahoaka malagasy zay efa sahirana amin'ny fiainana andavanandro rebirebenareo am'izany ny toe-tsainana ny fomba fiainana hoe mitebiteby lalandava izy rehefa avy eo satria tsy fantatra nitsony hoe iza manao inona ka mitodika aminareo tompon'ny fahefana mpitondra fahefana am'izao zany raha mba misy hoe tombotsoam-bahoaka zany tokony mba hiaraka andray décision mba mitovy anareo ny mpitondra fanjakana ianareo ny ao anatin'io ao tsy zahay aty ivelana akory nefa ny ady fahefana ny ady mimpovoara ny ataonareo satria maninona satria samy olona miprotege ny businessny bizina moa izy tanora samy miaro ny tombotsoany de any amin'ny vahoaka malagasy ny fahasahiranana rehefa avy eo mbola mitodika aminao ihany mon colonel satria tsy fantatra ntsony manko ma iantsona ianao tena mialatsiny azafady satria ianao no miteny hoe any amina sizy gendarmerie mo miteny hoe tsisy efa civil manomboka androany tsy miaramila de napitsoniny ianao fa miaraka amiteny miaramila bigaga fotsiny zay hoe mbola flou civil ve sa flou miaramila ve sa colonel tena zany rehetrarehetra zany tena mampiodina ny lohan'ny malagasy na izany fomba fanao izany fotsiny de hoe ahoana ny akan'ny communauté internationale ny partenariat international hoe tena sérieux reto olona reto mitondra firenena tena mitondra tena izy reto de io ny mandalo ana
amin'ny Union africaine rehefa avy eo tsy voaray ianareo de aty ndray manelitsao ary aty zao hoe alefany amy Rajoelina ndray rehefa miteny an'izay moa zay hoe atao piaro any Rajoelina, atao aty amerina any Rajoelina de mino tokoa ny Maivandoa satria hitanay ny publication androany hoe PDB anao coup d'état reto olona reto tena miala tsiny aminao mo pasteur Jean-Luc any amin'ny RGL zany fa ny sarinao ny alefan'ny zala mandendeha any de hoe te amerina ny Rajoelina de anao coup d'état gaga satria ny vahoaka malagasy no nefa sahirana nona de efa tsy mieritreritra lavitra tsony efa tsy manadiady tsony fa tonga de hoe zay mivoaka eo de mitehaka indrindrandrindra moa sika zanaky mifaritra mino fahatany zay lainga rehetrarehetra ty tsy haiko hoe inona ny antony gaga ihany rehefa avy eo isika ataon'olona gidro ataon'olona babakoto de tezitra isika satria ny babakoto sy ny gidro zany manko rehefa mahazo akondro de faly mitsako tsy fantany fotsiny hoe aveza le akondro tsy fantany hoe misy inona am'leo akondro fa faly mitsako tena miala tsiny azafady aminareo zalahy fa ny ataotsika ihany ny agnasahan'olo atsika raha tsika mahay magnadiata raha tsika mahay mandray lesona tsy ambakain'olona fa tsika ohatrany tsy mahay mandray lesona manko atsika avy faritra ndraikidraiky tena tsy mahay mandray lesona mora ahodikodiny lohatsika zay mo entre parenthèse kely satria fa misy namagna be de be maro tezitra aminahy mikasika ny fivolagnako karan'zaigny tsy manino mahazo tezitra nareo mahazo manota mahazo manopa fa tsy manino raisiko ampanajana zany tsikera opa zay tianareo rehetrarehetra zay fa didiko no miteny manadiadia re tompoko mila mijery tsika tsy ataon'olona fitaovana mbola miverina am'izay any amin'ny le décision ao andapa hatramin'ny vina ry zalahy ianareo hanao izahay vahoaka malagasy tony zazakely kare mba ny tombotsoan'ny malagasy sy ny firenena malagasy ny jerena ataoko hoe zay ady la politika tsy lady politika akory ary ny ataonareo satria zany politika zany mo zany misy le politique et la politique tsy hoe le pont sy la pont io fa misy tena misy définition izy roa zany am'le hoe fitantanana ny firenena sy le hoe fijerena ny tombotsoa mbahoaka zay le fitondrana fa tsy hoe ny sasany moa mila manome nomination izay olona akamany raha i business naminy tsy any Madagasikara ihany io misy olona aty miseho aminay aty andafa aty diaspora zany ohatrany hoe izy ny ministre ny affaires étrangères satria aty ny groupeny hoe ho nomena ambassadeur de any business tsy maintsy andeha mahavery fanahy mahasorena mahatezitra andao zalahy ajanona le fireharehana le temieboebo le oeraoera tsy maintsy milomay ajanona andao hanarina ny firenena harenina ny firenena fa maheno zay efa mandeha ny kajikajy politika
tena fa mandeha be lona zao ny gouvernement zao prépare propagande inony hatreto zany hoe aiza le fanorenana resana foana hoe 3 volane 2 volane 4 bolane tsy mety miainga le zavatra nefa kajikajy politika efa mandeha any ambadika any averiko eto ndray mandeha satria mikasika an'le publication zala nanomboka omaly hoe androdana fanjakany amerina ny Rajoelina misy sary mandendeha any aza maneky ry vahoaka malagasy reberiben'olona aza manaiky reberiben'olona tsisy resaka famerenana ny Rajoelina raha nisy olona niady any Rajoelina zany izahay ny tenanay firy taona zay raha tsy olona dala zayko de hoe ny taona firy maro zay niadivany an'le olona de androany zay ny amirina Rajoelina zany fanambakana isika malagasy rehefa tsy mety ny ataonareo ampitondra fanjakana rehefa tsy mandeha ny zavatra tokony ataonareo tsindrina foana le bouton hoe tandremo fa miverina Rajoelina tandremo fa ampiadiny côtier sy merina ireo io mila haka fahefana amin'ny côtier so zany resaka ny adala aloha tonga de tenenina ny marina rehefa tsy misy argument rehefa tsy mahay ninino rehefa tsy mahatafavoaka zavatra mitady excuse tsotra indrindra izay hoe aiza marary amy zanaky ny faritra ty de resana kely aloha fédéralisme ireo io tsy manaiky fédéralisme mba fantatra anareo moa zany raha tadiavinareo zay raha nisy olo tompony zany décentralisation zany tamin'ny androny bainina président Ratsiraka nitondra efa nakaikikaiky an'izany fédéralisme lefa niditra tany amin'ny province autonome de niravana izy iny tany amin'ny 2003-2004 ireo miteniteny aminareo fédéralisme androany io be de be ny tao anaty fitondrana rehetrarehetra nisy teo mba niady ve ireo nitazomana zany province autonome zany mba niady ve ireo fa tsy anareo foagna atao fitaovagna amin'ny mararinareo androany anareo mitetateta rehetrarehetra hoe fédéralisme mitsangana tsy nisy zany fédéralisme zany ny tena niady an'izany tany amin'ny 91 mbola ray mandreny BDP ao mbola mijoro miaraka aminay fa zio tsy vitany hoe taky fédéralisme eto amin'ny Facebook na mitatatata mitondra pancarte ianaro ny tantara adiadioa ny tantara malagasy ny fomba fitantanana ny firenena iza nanao an'inony tamin'io firenena io tsy misy BDP manao masina androany ka zay tsy ho lava resaka atsika fa ataotsika hoe point anakiroa telo zany ny tenentsika teto hoe resaka fandraisana andraikitra todika aminareo raha ny aide humanitaire kosa ry zalahy mba aza atao kilalao aza atao hoe misy intérêt ray ihany na misy intérêt ray ihany io ataovy mahatonga an'le zavatra tonga any amin'ny vahoaka efa tafiditra ny aide ny frantsay mety iny priorité taminareo tsy haiko tsy maninona ampidiry koa ny aniry zalahy hafa fa tsy hoe rehefa metimety aminareo de atao rehefa tsy metimety aminareo de tsy atao miangavy re ajanony ny ady fahefana ao aminareo samy anareo ihany mitodika aminao manokana PRRM président Mikael tsy fahavalinao izahay na miteny tsy fahavalinao velively zay fa
ohatrany lasa saina izahay mandinika hoe any aminao marina ve le fahefana, tena any aminao ve le fahefana. Iza no mibaiko ao anatin'io firenenantsika io, iza no mibaiko. Ohatrany rehefa mandray andraikitra de misy mikontesta de mijanona eo de lasa ndre manao zavatra hafa, mihodinkodina eo tsika. Ny olona nitondranao any amin'ny Russie zao efa tafiditra aty ambadika koa izy zany. Miandrikendry toy nareo o colonel, miandry faux-pas-nao reo de vita ianao. Aza manekirебrebeny zareo koa ianao hoe ireo olona reo anakorotana Rajoelina inona, lasa ianareo miady aminareo samy miaramila, anao perquisition. Ny soatoavina malagasy ary ny fanajana ny ray aman-dreny tsy ajaina intsony. Ainganie mba diso ty renseignement tonga any aminay aty hoe ny miaramila nanao perquisition zany ohatrany tsy miaramila 100% akory, fa misy milisy mercenaire na mpiakanjona. Ino mo teny ratsy vararaka ino, tena hoe tsy zany ve nanenjena ny gendarmerie tam'izany fotoana. De androany ve izany ve ny sary avoakan'izao fitondrany reo fondation fanovana sy ny tariny zao, tsy haiko nareo ihany mahita anazy. Okare efa marary ny vahoaka ary mbola vomaika ho sarotra ho sahirana ny vahoaka am'izao vanim-potoana izao, am'izao tranga rehetrarehetra misy am'izao. Tsy fotoana ave izao monsieur le président hijery ny tena tombotsoa amin'ny vahoaka. Oka eky zay efa 3 volana efa bolana efa be de be ny voky, efa nandeha ny rakety, efa nandeha ny bizina. Zay olona tsy voky tao anatin'izay tsy ho voky tsony izy, aleo hijanona, aleo hijanona. Raiso ny andraikitra raha tsy tianareo hitrotra ny vahoaka, raha tsy tianareo hitrotra ianareo samy ianareo, fa tsy hoe aza lanina amin'ny fotoana hoe anenjika anay, anenjika ny olona rehetrarehetra hoe matahotra coup d'état. Tsy misy zany coup d'état zany. Ololanim-bahoaka rehefa isora zay le coup d'état, fa ianareo tsy lanim-bahoaka, tsy napetraka ny vahoaka fa nitolo tena. Nefa rehefa aveo tsy manao ny tokony atao. Zany Ibrahim Traoré zany tena fonsa izy naka ny fahefana teo amin'ny lehibeny izy. Fa rehefa aveo ao anatin'ny telo taona ty aoriana hita ny raisina misy vokany zavatra nataony, de io lasa manaiky azy daholo ny olona. Fa ny ianareo tena mialatsiny, tena mialatsiny. Tsy hoe fanaratsiana fotsiny ny anay fa zavatra constat hita zany. Ninona ny excuse ataonareo tsy mandeha ny fitondranao président Mikael. Misy zavatra tsy mety ao, misy zavatra tsy milamina ao, misy erreur de casting hatramin'ny voalohany io, mety tsy anao ny olana fa ianao mila mahay mandray andraikitra. Zay moa ry havana fa fantatsika lafo mega de aleo hiajanontsika eo ny androany mino fa tsy natao atezitra ny teresaka atsika androany fa atao ahatonga saina ny tsirairay, indrindrandrindra ahatonga saina ianareo mpitondra fanjakana. Raha tena mpitondra ianareo, fa raha mpanao bizina moa ny asanareo, inona moa ny azony atao? De zay zany samy mandeha samy mitady.
Eka, mankasitraka anareo nijery rehetrarehetra, mankasitraka anareo navohy fotoana ary raisina mpanajana daholo ny commentaire anareo misaotra tompoko.